Salama daholo androany isika dia ndao ara hiresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao izay avy any atsimotsimon'ny nosy any moa izany vaovao malaza izany tsy inona moa izany fa mahakasika ny andriamatoa Marc Tatandraza izay fantatsika tsara fa Marc Tatandraza dia apôstôly ary efa maty izy noho nitsangako velona ka nisafidy Marc Tatandraza izay hirotsaka solombavam-bahoaka any Bekiliany amin'ny anarany Antoko TGV izay miaradia amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina. Fa milohany zay dia azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetra nanaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avitrany tonga dia vavany ndao ary. Marc Tatandraza ndao ara ho fantaritsika i Marc Tatandraza izay tovolahy mafana fo ary tena mbola ao anatin'ny herijika sy heriny tanteraka amin'izao fotoana izao. I Marc Tatandraza dia fantatsika tsara fa ilay tovolahy izay manomana asa ho an'ny tanora maro any amin'ny faritra misy azy ihany ary isany mizara sakafo bojo sy bambao voanjo bojo eo ihany koa ny fanaovana transport bojo izy hatrany raha toa ka mahazo fiara i Marc Tatandraza amin'izay mba tsy ho sahirana ireo mpandeha fa mandeha bojo ary tsy mandoha vola mihitsiny amin'ny maha olo-masina any Marc Tatandraza no anaovany an'izany rehetra izany ho izy hatrany. Araky ny fahafantarantsika Marc Tatandraza moa amin'izao fotoana izao dia olo-masina izany hoe apôstôly i Marc Tatandraza amin'izao fotoana izao. Fa ahoana sy ahoana ary ny fiainan'ny Marc Tatandraza talohany na olo-masina azy zay izany hoe talohany na apôstôly azy zay ndao ary ho fantaritsika. Araky ny fanambarana sy fampahafantarana faobe izay nataony apôstôly Marc Tatandraza tampahabe maso tamin'izany fotoana izany dia ny fiainany taloha ho izy dia tena jiolahy ary izy lay antsoina hoe Remenabila ho izy tamin'izany. Jiolahy sady mpangalatromby no mpamon'olona i Marc Tatandraza tany am-piantohana be tany ka tena isany nanao asa ratsy sy ara-tsim-panahy izy tamin'izany fa tatao fara izy ny tonga saina fa kay tsy misy zavatsoa azo amin'ny fanaovana ratsy sy ny fangalarana zavatr'olona fa aleo mibebaka ho izy dia ny mbola tsy tara satria tsy tonga hiantsony marina moa ny tompo fa ny mpanota mba hibebaka ka izany no mety nahatonga any Marc Tatandraza tapa-kevitra fa hivavaka ary hibebaka sy hanampy ny mpiarabelona aminy. Io moa zany ny tsirairay dia samy manana ny lasany avokoa ary samy manana ny hadisoany avokoa fa hoy ny soratra masina hoe aoka izay tsy nanoto taminareo no hitorabato azy ka isika eto dia tsy afaka ny hanometsina ny Marc Tatandraza amin'izay zavatra ratsy izay nandalovany zay sy ny iainany zay fa matoy izy tonga saina amin'izao fotoana izao fa tena ratsy ny zavatra nylalaovany tany aloha dia azontsika lazaina fa olo-masina izy amin'izao fotoana izao ary olo-marina izy. Tonga saina i Marc Tatandraza taty aorina fa mialohan'ny fahatongavan-tsainy zay ahoana sy ahoana ny zavatra ny iainany Marc Tatandraza ho izy hatrany. Izy dia maty ary tena maty tanteraka tamin'izany fotoana izany fa noho ny antson'Andriamanitra izay lehibe sy miredarida ao aminy dia iny fa velona soamantsara i Marc Tatandraza ary nitsangana tamin'ny maty ho izy hatrany. Manoloana izay fanambarana izay dia maro ireo olona izay tsy mino an'izay voalazan'ny Marc Tatandraza zay amin'ilay hoe maty dia nitsangako velona izay. Fa io moa isika olombelona dia tsy misy mahafantatra ny tontolo any ankoatrany fa matoa izy miteny an'izay dia ao raha ary mety ho izay tokoa ny tena zavatra nisy marina fa tsy nisy nahita n'izany fitsanganako velona izany moa isika fa ny zavatra hitantsika dia amin'izao Marc Tatandraza dia velona ena soamantsara. Efa nisy fotoana i Marc Tatandraza izay noenjehina ary naika hogadraina mihitsy tamin'izany fotoana izany satria nanao fiteny ratsy sy nanebatebaka olona tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook izy tamin'izany fotoana izany ka tesitra tamin'ny fitondram-panjakana izay nijoro tamin'izany fotoana izany. Taorian'izay dia nanao fanambarana faobe Marc Tatandraza amin'ny fifonany ampahabe maso sy ny fialantsiny amin'ireo teny izay tsy voahevitra izay noteneniny tamin'izany ka nandray izay fifonan'izay moa ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana ka namelany Marc Tatandraza hanohy ny asa izay maha-apôstôly azy. Apôstôly i Marc Tatandraza ary lazaina fa olo-masina izy amin'izao fotoana izao ka noho izany dia tsy vitsy ireo mpanaradia azy ary tena miha mitombo isan'andro izany mpanaradia azy izany noho izy izay tia manampy ny sahirana sy tia manolotolotra zavatra sy fanampina ho an'ny hafa eo ihany koa ireo famoronana ireo asa izay nomeny an'ireo tanorany bekily sy ny maro hafa satria tsapany Marc Tatandraza tsara fa tsy misy manana ny ampy
fa sambatra izay mifanampy. Io no filamatra izay matetika iriharihany Mark Tatandraza rehefa izy manao publication ao amin'ny tambazotra Facebook ao. Ka noho izany dia mahatsiaro tena manana havana, manana zoky ary manana ray aman-dreny ireo tanorany bekily izay sahirana ara-pivelomana sy sahirana amin'izay fitadiavan'asa zay noho ny fisiny Andriamatoa Mark Tatandraza amin'izao fotoana izao. Efa matetika isika maheno ny fanehoan-kevitry Mark Tatandraza amin'ny hetahetany izay hirotsaka ho fidina solombavam-bahoaka ny bekily amin'ny ity taona ity. Efa nanao fanambarana mahakasika zany isika teto amin'ny Ouattouattagasy izay fanambarana avy amin'ny Mark Tatandraza moa no tanterana tamintsika tamin'izany fotoana izany amin'ny faniriny sy ny vinanasany sy ireo maro hafa izay vinavinainy ho tanterahany ao bekily raha toa ka lany soamantsara izy amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Manoloana izay fanambarana izay sy ny faniriny izay dia tadiditsika tsara fa nisy fotoana i Mark Tatandraza izay nanao fizarana sakafo sy famorina olona maromaro mialohany fanambarana faobe izay amin'ny firitsahanko fidiny izay dia iny fa nisy olana izy sy lay gendarme izay niafara tamin'ny daroka mihitsy moa tamin'izany fotoana izany izay nahazo ny Tatandraza daroka bojo tamin'iny fotoana iny fa taorian'iny dia nifandamina ihany izy sy lay zandary ary niravina teo ny disadisa. Tamin'ity herinandro ity dia nanaitra ny maro raha naheno ny fanambarany Mark Tatandraza amin'ny fitiavany ilay loko volomboasary izay miredareda ao anatiny ny fitiavany an'izany. Tsy inona moa ilay loko volomboasary fa izany hoe antoko izay miaradia amin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izay tena isany mahibabo Andra Mark Tatandraza mihitsy amin'izao fotoana izao. Ka maro ny fantanina mipetraka toy ny hoe fa de nahoana loatra ara ilay loko volomboasary no lasa mahibabo hatramin'ny impôstôly aza tena resy lahatra fa hiaradia amin'ny loko volomboasary. Io ny fantanina izay napetraky ny be sy ny maro. Mbola nampiny Mark Tatandraza ihany rehefa avy eo fa io volomboasary io izy dia isan'ny loko izay tena ankafiziny ary hatrany ankibondreny ny Mark Tatandraza dia efa nankafi io loko volomboasary io ka izany indrindra noho ny safidianany hiara-dalana sy hiaradia amin'ny loko volomboasary amin'ity fifidianana député amin'ity taona ity. Ka io ny fanambarana izay nataony Mark Tatandraza ary mbola nampiny an'ilay hoe raha izy ny lany dia tsy maintsy ho vitany ny ampandrosan'ny bekily ary tsy ho sahirana tsony ny voakany bekily na tsy hiasa aza fa ho velominy. Ka manoloana izany dia maromaroa ihany ny kandida izay toan'ny Mark Tatandraza satria tena hita fa vonina ny hampandrosa ny voakany bekily sy ny tanànan'ny bekily izy amin'izao fotoana izao ary vonina ny hamorona asa sy hizara asa ho an'ireo tsy manana asa rehetra ao amin'ny tanàna izay iadidiany izy raha toa ka lany soamantsara amin'izay solombavam-bahoaka izay Mark Tatandraza. Ka mety ahita apôstôly amin'izay isika ao Tsimbazaza afaka fotoana fohy raha toa ka lany izy amin'izany fifidianana izany. Izay ara Noela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra eny navatsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary azadino ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sasy tao Ouattouattagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.